Manodidina tamin'ny 1:00 maraina no nipoaka ny boba mandady sadranomaso voalohany teny Ambojatovo ny maraina teo. Mbola maro ireo olona tonga nanohana ny hetsika hitakina fisitrahana jiro sy rano tonga teny an-toerana na dia efa nilazany teo anivon'ny prefekturan'ny polisy Antananarivo fa tsy nahazahoana alalana ny hetsika. Olona 520 no naratra ary noraisin'ny vokivoki-mena malagasy an-tanana raha ny Antotanisa Vonjomaika navoky ny tsy fikambanana ity tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Nikatona avokoa ny tsena teto Analakely sy Ambojatovo sy ny manodidina ny tolakandro teo vao nanomboka ny sakotroka dia nanapa-kevitra na nankatona ny tsena avokoa ireo mpivarotra. Nisy ireo sekoly nanapa-kevitra ny tsy hianatra androany manoloana ny zavamisy sy ny hetsika Leo Delestazy efa nanomboka omaly no nandefa fampafantarana tany amin'ireo ray aman-dreny ny mpitantana sekoly fa tsy misy ny fampianarana ho an'ny androany. Miarabantsika rehetra tompolasy tompoko vavy tonga soa eto fampalam-baovao ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara manasanao naraka izany hatramin'ny fara miarabanao koa Eliza Irmane. Miarabanao ro miaramanana miarabantsika mpanaraka ny TV Plus Madagasikara ato anatin'izao fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao. Omelantsika ny vaovao Eliza Irmane. Avetrany dia ny vaovao mahakasika ny Etsbahoaka androany 20 septambra no anomboantsika izany manodidina ny tamin'ny 1:00 maraina no nipoaka ny bomba mandady sadranomaso voalohany teny Ambojatovo ny maraina teo. Maro ireo olona tonga nanohana ny hetsika hitakina ny fisitrahana jiro sy rano tonga teny an-toerana na dia efa nilazany teo anivon'ny prefekturan'ny polisy Antananarivo fa tsy nahazo alalana ny hetsika nanohana ireo mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsiana nakaraikitra ny fifamaliana tamin'ny alalan'ny torabato sy bomba mandady sadranomaso teny Ambojatovo Analakely tunnel mandia sy ny manodidina. Nisy ireo voasambotra nandritra ity hetsika ity ary nisy ireo efa navosotra taoriny ny fisamborana raha ny fanazavana hoentiny mamitiny Andriambololona omegarana avy na fetra Andriamananjara teny an-toerana ny maraina teo. Maraina dia efa niatrana tamin'ny toerana maro ny mpitandro ny filaminana. Nahitana betsaka azy ireo ny teto Ambojatovo, toerana nagatahana anaovana fihetsiketsehana androany. Ny zarazara ireo mpanohana hetsika fisitrahana jiro sy rano manodidina Ambojatovo. Nandidina tamin'ny 1:00 ora no nirefitra ny bomba mandady sadranomaso voalohany teto Ambojatovo, naparitahana ireo mpanao hetsika avy any Mandrosoa, Ambojatovo. Ny hetsika ihany koa ireo mpanohana ny hetsika teny Analakely. Napoaka bomba mandady sadranomaso ihany koa ireo mpitandro ny filaminana naparitahana azy ireo.
Nahitana mpanohana ny hetsika ihany koa avy amin'ny mandidina ny route circulaire. Voatery nanaparitaka azy ireo ny mpitandro ny filaminana teny mandidina ny tunnel n'Ambanidia. Tsy azo ny vezivezena ny lalana rehetra hiditra an'Ambohijatovo. Anisan'izany teto amin'ny tunnel Amboda. Nandoro kodiarana ireo mpanao hetsika ary voatery nanala izany ny mpitandro ny filaminana. Nitohy hatramin'ny tolakandro ny fiantsian'ireo mpitandro ny filaminana ny tolakandro, nisy ireo voasambotra maromaro. Nisy ihany koa anefa ireo navotsitra tao aoriana ny fangatahan'ireo mpanao hetsika namany. Mpitandro ny filaminana maro sy fitaovana maro nampiasan'izy ireo tamin'ity androany ity. Olona 5 no naratra ary noraisiny vokovokomena malagasy an-tanana raha ny antotanisa vonjomaika navoaka n'ity fikamanana ity tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Nisy mpanao fihetsiketsina sy mpitandro ny filaminana ireo naratra ireo araka ny vaovao voaray. Nisy tamin'ireo mpitandro ny filaminana naratra no naterin'ny fiaran'ny mpitandro ny filaminana nanantona toeram-pitsaboana tena Ankianja hatrany Yantra Lalarsoa, Omega 9 John sy Fetra Andriamananjara. Niteraka faratrana ho an'ireo mpanao fihetsiketsina na ho an'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika anseho teny Analakely sy Ambohijatovo androany. Vokatry fifamaliana Torabato sy Boma Mandatsa-Dranomaso ireo rahatra ireo. Nisy tamin'ireo mpitandro ny filaminana no vakiloha tratra ny Torabato.
Ary nisy ihany koa no naratra tratra ny vaky ny fitoerana bomba mandatsa-dranomaso teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Nisy tamin'ireo naratra no natery ny fiara mpitandro ny filaminana tany amin'ny toeram-pitsaboana raha toa ka noraisin ny vokivoki-mena malagasy an-tanana ny fitsaboanany sasany. Mitotaly 520 ireo naratra noraisin ny vokivoki-mena an-tanana raha ny tatra vonjomaika nivoaka ny 3 ora tolakandro teo. Nahitana mpitandro ny filaminana sy mpanao hetsika izy ireo. Ankoatr'ireo naratra nisy ihany koa ny olon-tsotra torana vokatry ny tranga niseho. Torahantsika ary any Risabe. Ny pejy La Chasse Info Mbalay sy fitiavana Mikael l'influenceur nosamboriny G6 teny Ambatonakanga. Fitiavana Mikael niaro ny Mbalay ka nodaroany mpitandro ny filaminana. Hitanay nisy nataonareo ny vady hoy ny vady ny fitiavana Mikael ka tsy anaiky aho ary raha maninona izy. Misy tanora vehivavy iray samborina kosa fa hoe namaky sakana teo Analakely. Ny pejy Patrick Rarmanana faravohatra esoriny olona ny caméra de surveillance fanaraha-maso ny tanàna. Ny pejy 24-7 eny Analakely i fitiavana Mikael ao anaty fiara 4x4 fotsy. Ny pejy La Chasse Info nandeha tongotra avokoa ny mpiasa avy niasa sy ny mpianatra rehetra fa misy sakana eny Analakely Beoririka Antaninandro Andravoahangy. Ny pejy La Chasse Info nisy nitoraka sy nanimba ny vavahady ny station téléphérique Anosy. Eny Ambomirary ny tolakandro teo notoran'ny vahoaka ny trano, piara, piarandroa anisy olomavim-bahoaka iray monina eny Ambomirary. Ny pejy Sioka trano iray teny Ampasanimalo ihany koa no may. Ny pejy La Chasse Info voafeny afo teny Ampasanimalo. Ny pejy Sioka 17h nokotehany mpanao fihetsiketsehana ny station téléphérique Ivandry. Ny pejy Poussy Best zao ve nanaovanareo ny mpanao gazety mpiara-miasa aminay kosa samy manao ny asany isika. Ny pejy Katisha Ambanidia zao tobilin'ny polisy nidoran'ny olona. Fale tety zany io, le tomobile tety amin'ny sisiny tety. Angamba izy mila miteny. Mety foana. Ety Ambanidia.
Toma bilan police dorano. Ni pejini RFI, la journée se déroule sous haute tension à Antananarivo ce jeudi 25 septembre. Dans la capitale Malagasy, les sirènes et les tirs continuent de retentir dans le centre-ville à la mi-journée. Les rassemblements pacifiques de protestation contre les coupures d'eau et d'électricité sont réprimés par des tirs de bombes lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Les forces de l'ordre poursuivent les manifestants et essaient de disperser tout attroupement. Ny pejy gazetiko naneo antsary ny zava-nitranga teny amin'ny televerika Ivandry. Salalana zandary iray no voadariko ny olona. Ny pejin'ny Corinne Nanté ao anatin'ny maro olona misy ny manararaotra mangary paosy mangalatra tratran'ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny pejin'ny Gen Z ho an'ny Gen Z namako rehetra mody daholo amin'izay efa miamaizina ny andro ka tsy aintsony ny mpandroba sy ny namana noho izany mody daholo ny Gen Z rehetra zao dia zao ampitapitao miantso ny vahoaka izay tsy afaka midina kianja kosa mba hikarakara ireo mahery fotsika izay mitolona tombontsoantsika rehetra ho anyo izy ireo fa reraka indrindra ara-tsakafo. Miantso ny mpitandro ny filaminana anao ny asany araka ny tokony ho izy manoloana ny fandrombana misy amin'izao fotoana izao. Tsy mpandroba ny Gen Z. Afa mitoerantsika eto anatin'ny fahampalalam-baovao raha natsikaritra nisy ny fihetsika nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpanao gazety nanateraka ny asany teny antoerana androana ndritra iny fihetsiketsiana iny namoaka fanambarana moa ny teo anivo ny olafitra ny mpanao gazety na ny OGM manameloka ireny fikasia tanana nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpanao gazety izay manatanteraka ny asany ireny nandritra izay fihetsiketsiana ny maraina teo izay raha tsika izay fanambarana izay. Ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara OGM dia manameloka ny fikasian-tanana nataon'ny mpitandro filaminana ny mpanao gazety raha nanao ny asany nanamarika ny zavan-tranga androany. Ny mpanao gazety dia nanatanteraka ny adidiny amin'ny fanomezana vaovao ny vahoaka andraikitra tena ilaina ao anatin'ny demokrasia ary voaro araka ny lalàna izany. Ity fihetsika feno herisetra ity dia sady fikasian-tanana ny mpiara-miasa aminay no fanakatsakanana fahalalana ny asa fanaovana gazety sy ny zo hisara vaovao an'ny olom-pirenena malagasy rehetra. Mampatsiahy izahay ny voalaza ny lalàna laharana fa 2020-006 izay nanitsy ny lalàna momba ny fehezan-dalàna momba ny fifandraisana amin'ny media ao amin'ny andininy fa 7 vaovao avy amin'ny andininy fahenina amin'ny lalàna 2020-006 izay manambara mazava fa arovan'ny lalàna ny fakan'ny mpanao gazety ny vaovao. Mananjo azo vaovao tsy misakana mpanao gazety momba ny zavatra rehetra mahakasika ny tombotsoam-bahoaka. Ny Ordre des journalistes de Madagascar
dia miantso ny manam-pahefana mahefa hanao fanadihadiana aingana sy entitra mba hamantarana sy hitondrana eo alohan'ny fitsarana ireo ranao izao fanafiana izao. Ilaina maika ny fiantohana ny fiarovana ny mpanao gazety mifanaraka amin'ny tany tandalana. Mamerina ny fanaonay tanteraka ny mpanao gazety ny ara-ny herisetra izahay ary mampanantena feo akaiky ny mpanao gazety rehetra hatrany ny OGM. Manosony ny Birao. Makasika ny etsika teny Ambohijatovo sy ny manodidina trany ny katona avokoa ny tsena teo Analakely sy Ambohijatovo sy ny manodidina ny tolakandro teo vao nanomboka ny sakoroka dia nanapa-kevitra na nakatona tsena izy ireo teny amin'ny arkady no ny idy voalohany. Mitatra izay Antra Lalarso eo misy sariny Omega Ranavy John sy Fetra Andriamananjara. Mbola nisy apahany tamin'ireo mpivarotra teo Analakely sy Ambohijatovo no nisokatra tamin'ny tapany maraina androany. Mbola nianatra ihany koa ny mpianatra toy ny tao amin'ny lycée Gégé Rabearvelo Analakely. Ny katona avokoa kosa ny mpivarotra rehetra vao nanomboka ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana. Samy niezaka nitady lalana ny voanana Analakely sy ny manodidina ihany koa ireo mpianatra sy mpiasa tetỳ an-toerana ny tolakandro. Fa nisy ihany koa ireo sekoly nanapa-kevitra ny tsy hianatra androany manoloana ny zava-misy ny etsika Leo de Lestage. Efa nanomboka omaly dia fampahafantarana tamin'ireo ray aman-dreniny mpitantana ny sekoly fa tsy misy ny fampianarana ho amin'ity anio ity mba ho fiahina ny ireo mpianatra no antony ny fanapahan-kevitra raha ny fanazavana miankina amin'ny fivoaran'ny toetra raha amin'ny androany kosa no mety anohizana na tsy ny fampianarana ho amin'ny raha mpitso rano fanazavana tera ny Sibelara Andriamazava. Nisy ireo sekoly nanapa-kevitra ny tsy hianatra androany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, indrindra fa ireo sekoly izay any Andrenivohitra. Nanomboka omaly no efa nandefa fampahafantarana ho an'ireo ray aman-dreny ny mpitantana ny sekoly mba ho fitsinjovana ny ain'ireo mpianatra tena antony izany sy ialana ihany koa amin'ireo mpanararoatra. Ny antony ny katonany androany zany dia efa omaly aloha izay nefa nampilazany ray aman-dreny hoe hikatona sekoly androany alakamisy. Misy an'ilay grevy zany efa ry hatramin'izay iny dia nanapa-kevitra mihitsy zany aloha hikatona ho an'ny sécurité any ankizy. Dia ny zoma zany mbola tsy fantatra hoe hisokatra sa tsy hisokatra fa miankina situation androany indray zany aloha zany. Tena nanaiky tsy nisy hoe ankizy tonga nianatra aloha zany fa dia efa nandefa circulaire izay dia nanaiky daholo ry zareo. Miankina amin'ny fivoarany toetra raha androany kosa no ahafahana manapa-kevitra raha isy ny fampianarana raha ampitso na tsy. Hoanantsika izao ihany koa ny zavan-tranga teny Anosibe mahakasika ity fitokonana ity. Onde vê lá?
Anoisika ny fampalam-baovao mbola makasika hainetsika natao androany iny atrany anisy ny fanambarana nataony préfet Antananarivo voaray izao alina izao arahantsika avy hatrany ary izany. Ho an'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina noho ny zava-misy niseho teto Antananarivo androany izay fitakina ny zo fototra isitraka jiro sy rano. Nefa eo anatrehan'izay dia misy ihany koa ireo manararoatra manimba zavatr'olona ka mba ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananana dia nandray fipetrany teto amin'ny OMC reka fa isy ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 5 ora maraina mandra-piveriny filaminana. Misaotra. Tsy ny teto Antananarivo ihany moa fa nahitana hetsika ihany koa ny tany Antsirabe androany tontolo andro manoloana ity hetsy-bahoaka androany 15 septambra ity andeha arahantsika Antsara ny zavany tranga tany an-toerana izay tateriny TV+ Antsirabe. Ivadika ny tontolon'ny fananjahantena kosa indray tsika raha maromaro kokoa dia ny inter-entreprise karakara ny TV+ Madagasikara lalao efatra indray no arahantsika anio ao anatin'izay fifaninanana izay ao rahantsika ireo orinasa ifaninana ao anatin'izay inter-entreprise andao andaka andihan'ny fatelo izay. Andao andaka andihan'ny fatelo fifaninanana baolina kitra foot-7 inter-entreprise. Mitohatra ny fandarana andao andaka eto amin'ny TV+ Madagasikara orinany vaovao amin'ny alina. Ampatsahivina hatrany anefa fa misy ny famerenana ireo lalao izay mandeha mandritry ny herinandro rehefa tonga ny alahady folakandro. Ny coup franc madaka be dia larana fahavalo maty avy hatrany ny baolina. Andao andaka andihan'ny fatelo. Folo ny tokolinina mandaka be maty somatsara. Andao andaka andihan'ny fatelo. Ho an'ny anio dia ny Paul Boyer sy ny direction générale de trésor. Maty ny baolina. Tsara zany valim-panafihana nataon'ny zareo Boyer izany. Maty ny baolina ary tena ino ny sary famerenana. Ny J Society sy ny Université Catholique. Eto azy ho an'izay dia mandefa ho an'izay. Maty ny baolina ary maty tapoka amin'ny tsapozina satria dia ohatran'ny nianahana ihany koa ny mpiandry Tsato-by tao. Dia tsy azo ny mpiandry Tsato-by. Exis Compliance sy ny OCM. Kompilalao voaka ho tosy efa aty amin'ny sisiny aty sady ny baolina dia lasa iny ary fa votsitra dia nandaka dia maty. Captelec sy ny Tizen Garden. Tsara kosa zany daka mandrivorivo zany. Tsara zany aty amin'ny 4 metatra aty. Daka be ary dia jereny gôlina fotsiny. Jereny mpiandry Tsato-by fotsiny. Ireo avy ny orinasa ho hita eny an-kianja. Fotoana izao anarantsika ny voambolana. Ity indray ny voambolana hofantaritsika sy ezahana mampiasa ny milaza azy. Manindo. Ny dikany voambolana hoe manindo dia hoe marary an-doha raha ho an'ny fiteny tambahoaka fa efa misampana
afaka mahalaza azy ny hoe maningotra na ihany koa ny hoe mahafaty amin'ny dikany hoe maningotra ny voambolana io. Amin'ny teny frantsay no mety azo ilazana azy dia hoe arracher, mety ho arracher un mal de tête na koa arracher la vie. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy tandremo fa manindo ny tsy fanaovana vaksiny fanefitra hiadiana amin'ny lefakozatra na koa hoe tsy mitsahatra manentana trano ny mpiasa amin'ny fahasalamana fa manindo ny hery fiarovana ny tazomoka ka aza miraikiraiky manatona toeram-pitsaboana raha vao misy fambara sorotra retina. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy matetika dia ny fandehanana mafy sy ny tsy fanajanana fainganam-pandeha no manindo ny olona rehefa tratry lozam-pifamoivozana. Rehefa izay no fahitantsika dia azontsika malagasy izanana mampiasa ny miten'ity voambolana hoe manindo ity izay midika hoe maningotra rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Esmia Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin nouveau TB Ourich Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Sini. Wow, Choco! Rose et sucré, Choco Pearls, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur. Action. Sao de sa idinanao ambany misy fa mety ho vita ihany io. Mety ho vita ihany le tsy vita ve ty dia anao an'ity atao inona ny antsonareo anazy tsy anamboatra an'ity azafady manao question bête con zany mantany fotsiny am'le tsika nge ho fatotry barabasy taraiky aty ay géral misy afatra ao anao ty inona le anao nanamboatra ny tômôbilandry barabasy zany le nandanina vola be iny ho maninona hatramin'izao nge hono le izy mbola sarotra veloma be foany dina ny idirako am'izany io nidirako azy hitanao ka za mbola sahirana beatoko inona ny tenenanao an'izany aminay eo tsy vitako ny tômôbilandry barabasy sarotra veloma be ianao nge namboatra an'le izy kosa dia mba mampita an'le fa tsy tia zao ny amboariny ato zao manahirana ny saiko dia ato ny concentré manaty daholo ny ato dova tsy tômôbilandry barabasy zany ny anazy ny tasary veloma manko inona nidirako zany fa jaza elingelenina am'izany fa mbola ato ty manahirana be ahoana ny ametahana ny iny efa mba mampita hafatra fotsiny izy fa mandefa hafatra ao ngery barabasy fa tsy hitanao ve mbola sahirana ako inona niresahanao an'izany aminay ty arato manahirana tsy hita inona ny lakoly ametrahana any tetiko zay tômôbilandry barabasy tsy mbe tsy mety vely sara be to minana raiko an'izany tsara gaza resahana zavatra oatra mihitsy za koa tsy mahavita an'io sa efa sahirana be ato mbola tsy azy koa inona ihany mbola nampinapohanao zany resaka hoe tômôbilandry barabasy hoe sara veloma zaza atao an'izany manafatra fotsiny ka tsy reviako za fa za refa mbola sahirana atao dia za tenitenenina oatra zany efa ty tsy takatry ny saiko fa efa manahirana za mahay braikina kely mihitsy meritreritra an'ity dia mbola tapitapohanao am'za resaka barabasy zany tsy mahavita amboarany anareo vady aza miantsoantsoantsony tsy azoko mihitsy fa inona le problème tam'le teo ianao ke tsy haiko za koa raha mba gaga hoe ina mampatezitezitra anazy am'izaniko sa tsy zavatra zao zao ty laza tsy vita eto fotsiny so ihany fa vetivety ka dia tonitony za za resahana zavatra oatra za koa ny ady mivady kely mbola sorena am'drafotsy zay le problème nareo dia nareo efa ataoko ty oa ka za mpifandraisana le asa sy le zavatra ny atokantrano fa rehefa mba misy zavatra ohatr' zao dia le asa aloha efa tonga tsy fa afantoka za fa mivadanareo any manipy hoe ny tômôbilandry barabasy zao hoe tsy amboary fa vitanareo io e ara za mora eti-po ohatr' zany fa zavatra tsisy dikany ohatr' zay mihitsy aza fangaro le zavatra le ainana ny atokantrano sy le am'le asa fa manjary ohatry ny lasa zavatra tamboary ary io e vita io vita koa ty mahaiza mandray resaka satria taratry ny tahampahaizana izany aza mora misendoatra fa taratry ny tsy fifehezantena izany coupé dans la boîte zay mamarana fampanam-baovao ary tompo lasa tongo vavy ho amin'ity anio ity mankasitraka ao naraka izany hatramin'ny farametraka ny veloma ny tenako veloma tompoko